Anatin'izay ihany resy lahatra ireo mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina fa azo tombony amin'ny alalan'ity fandraharana Masa ity ireo mpandraharaha tsy miankina amin'ny fanjakana Isan'izany Rajaoanary Erick filoha le jeneralin'ny orinasa izay mpamokatra zezika voajanahary na ny Guanomad fanazavana. Zava-dehibe izay zavatra izay satria moa araka tenenao fa misokatra zany lalana makany ny Afrika Atsimo. Talohan'izay moa Guanomad efa tafiditra tanatin'le tsenan'ny Afrika Atsimo zay satria efa fantatrao moa fa nandray $300 ny orinasa Guanomad tamin'ny taona. Dia zava-dehibe ho anay koa zay satria atao hoe zany facilité tsara zany ny échange entre ny Afrika Atsimo sy Madagascar. Ary zay zany manantena voagnana moa za tapabola zay tany Afrika Atsimo ary vao mainka mandratsara zavatra satria any amin'ny film zao izahay sponsor exceptionnel orinasa Guanomad dia ny partenaire avy any Afrika Atsimo zao ho avy aty koa dia izy conférence de presse lehibe ho ataonay ho an'ny mpandraharaha eto Madagascar indrindrandrindra amin'ny sehatra ny famolena. Idiranay voalohany tamin'ny to Afrika Atsimo aloha voalohany teny dia nazahoanay le famatsim-bola avy any Afrika Atsimo. Zany hoe zany mbola tsy teo zany le hoe échange commercial mbola tsy tafiditra fa famatsim-bola nazahoanay nidiranay tamin'ny Afrika Atsimo. Dia vao tafiditra tokotra ny orinasa Guanomad dia be lehibe amin'izay zany mpandraharaha contact efa azonay tamin'ny tombotsoa amin'izao avy any Afrika Atsimo ahafahanay hivarotra ny zezika Guanomad any Afrika Atsimo.